Alleloia. De amin'ny fifanina lehibe indray lasa mpamalalana no amintsika amin'izao fotoanana izao fa lehibe indray ny tenako mirabanao eto androany anatin'izao fandarantsika mba afaka fembena zay rahano amin'ny fandarana andramoka izao ny akiradio dia ny mpikambana anatin'ny gropy zay maharesy miraba antsika rehetrarehetra tratran'ity andro an'ity indray ary dia matoky sy mino fa ifampahery eto indray tsika amin'ity androany ity dia mirabanao raha androany ova tonga miaraka aminay eto dia tehiteny aminao hoe tsy kisendrasendra na tokavanao eto fa tena misy raha ilan'ny tompo anao ka dia maretatra amin'ny farany hiaraka tsika amin'ny adin'ilay sasany eo dia hiaraka amin'ny voninahitrin'Andriamanitra ifampahery amin'ny alalan'ny hira vavaka tenin'Andriamanitra dia matoky apa tsy taka nidirina eto ny voana eto androany fa ahery tokoa any ianao raha miala eto raha lasana bavamalala dia tahiny tompo isika rehetrarehetra mahareta hatramin'ny farany na dia valina aza ny andro dia hiara-tory amin'ny tenin'Andriamanitra tsika ary hiara-ifo amin'ny tenin'Andriamanitra ary dia atory amin'ny fiadanam-po dia ifo amin'ny hery sy tanjaka ara-batana ara-panahy zay ny faniritsika ka samy tahin'ny tompo samy tahin'Andriamanitra ary nabavikoa Leonia miditra voalohany teto androany isika moa dia izay miditra voalohany eto dia metsika tsodrany mahafinaritra be. Alleloia. Misy ten'Andriamanitra raha nabavy Leonia ao amin'ny ato amin'ny Isaia 12 Isaia 12 dia andininy faharoa sy ny fahatelo meko anao androany tsodrano mampeo anao manao hoe indro Andriamanitra ny famonjena dia atoky fa tsy mba tahotra fa Jehovah tompo ny heriko sy fiderako efa famonjena izy koa amin'ny fifaliana no atsakako rano no atsakanareo rano amin'ny loha rano mpamonjena dia matsakaso matsara ilay loha rano mpamonjena raha nabavy Kota Leonia ho tahin'ny tompo any ianao dia Andriamanitra natanteraka izay irin'ny fonao mihoatra amin'izay rehetrarehetinao ka dia tahin'ny tompo isika rehetrarehetra dia tahin'ny tompo raha nabavy Kota Leonia. Tahin'ny tompo manaraka azy ao raha nabavy Mami razana So Sylvie dia ao ihany koa raha nabavy Lina atizana eto Madagasikara, Erika Raka, Marie Jo Vonifanja, Yama, Angelina Diamant, Nambintso Macrine, Fontaine Lalanirina, Beth Sava, Angelina Diamant, Kada Kamalala, Samina Camarade Jesosy. Alléluia. Rodine Marie, Yangodirina Andrina Solo, Mapionna, Rantalina Marie Charline, Ida Rose Mina, Tonga So, Felana Rakoto, Eliza Tsiala, ao ihany koa i Bersava, tahiny Jesosy Soameva, Alain Asany Apôstôly, dia tahiny tompo Tsiriamboara Miel, fanomezana Juliana, elaela indray ianao vao hita fa tadidiko efa teto fanomezana Juliana, Erika, Marie Hortensine, Tonga So, Erika koa, Kodanela, Geneviève Nandriamananjara, Jesosy Mpandresy nabavy miady zany vadin-drala Alain. Tahiny tompo isika mianakavy Alleluia. Fahombiazana fitahina tahiny Jesosy daholo isika mianakavy dia misaotra anareo rehetrarehetra ihany koa izay nanova ny photo de profil andray zay tiako mandalo eto mantsy dia efa maromaro ihany nareo maminova photo de profil ny amin'ny fandarantsika amin'ny Zoom dia isaorana nareo zany satria dia tena mpiara-miasa tokoa ianareo. Dia tahiny tompo ary tsika mianakavy androantsika dia hiaraka amin'ny ranabavitsika ranabavy lala no hivavaka fanombohana dia avy eo hitory teny amintsika eto ranabavy Aja sy Kapatitsia dia avy eo moa zany mamelabelatra ny tenin'Andriamanitra taka ny mahazatra ihany dia hivavaka ho an'ny firenena kosa ranabavitsika Erika. Dia tahiny tompo ary tsika fandao hivavaka metraka amin'ny fotoana dia avy eo tsika miditra kely amin'ny filazan-draharaha dia avy eo tsika
hiditra avy hatrany amin'ny votoatiny dia ny hira moa zany sy ny tenin'Andriamanitra. Alleloia. Tahito tsika menakavy manomboka androany moa dia misy zavatra kely ndreo vavatsika avy tsika milaza manao filazan-draharaha. Alleluia. Lavatsika hivavaka amelaka amin'ny fotoana ampilatan'Andriamanitra sika dia tahiny tompo avy hatrany ary ranabavy lalahy fantany lalana irina fa miaraba mifanira zavatra manana aloha dia Serina Rozimina tiana Rakoto Arzaka tahiny Jesosy tsisy isorana Kodaleonia fa mendrika anao zany tsotrany zany. Ndao ary ranabavy lalahy anao ny fitenenana. Tahiny Jesosy pasteur dia tahiny Jesosy isika rehetra mbola hiaraka hivavaka azy isika. Raha eo misotranao indray izay fanomenao zao azy izao ahafahana hidera sankaraza ny anaranao indray. Tompo mifono aminao zay raha ny zavatra sy mifanaraka ny sitrapona nataonay na tamin'ny fiteninay zany na tamin'ny fihetsikay eny na tamin'ny fisainanay. Dia tario Jesosy ny koneksionanay sy ny fitaovana rehetra izay ampiasainay eto. Dia ireo namanay izay mbola eny an-dalana Jesosy dia fianganana dian'izy ireo mba ahafahan'izy ireo hihaino ny teninao Tompo. Dia tario ihany koa Tompo ireto mpanomponao izay hanao ny vavaka-firenena sy hitoro ny teninao ary hamelapelatra ny teninao. Dia ny devoly sy ny Satana didiana tsanakely tsanapahefana amin'ny rahanao masina izany. Dia voninahitra ao anareo Tompo. Alleluia. Amen. Alleluia. Mankasitraka andrinanao ranabavy lalahy tamivavaka matsiro izay nentinao teto Andriamanitra manankirepasoavina amaly fitianao. Alleluia. Dia tahiny Tompo Lovilitina Sandolany Irina ranabavy Lina efa narabaiko teo tahiny Tompo daholo tsika menakavy no hira ary tsika ohatry ny aniry tsika hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra. Taorina ny fahatapahana izay nahazo antsika maro moa dia somary misy fiovana kely izay tsy maintsy atao. Fanovana fomba fiasa kely zany ataontsika eto. Dia anisan'izany ny zavatra izay hitanareo mandeha eo dia hoe foana amin'izay aloha ny hitanareo isoroantsika isoroana mafy mihitsy no mety ho fahatapatapahana izay mahazo antsika amin'ny zoma azo. Satria amin'ny zoma azo nareo izay tsy mahalala dia fotoana miavaka ny fotoanantsika eto fandarana miavaka no ataontsika eto satria dia hiobana be dia be mihitsy amin'ny fankasitrahana an'Andriamanitra. Sasakaliny mbavaka fiderana an'Andriamanitra zany io ataontsika io zava-dehibe zany ary eto dia manentana anareo rehetrarehetra izay manam-paniriana mba hitondra mivokatry ny fonao fijona vavolombelona fisaorana an'Andriamanitra dia rehefa so MP aminay. Rehefa nareo MP aminay ilay izy efa maro nareo zao nandefa dia izy ireny dia ho avadikintsika ataontsika lasa misy feo dia ho vakina anatin'io fandarana amin'io zoma alina io. Mahafinaritra io asao ny vady aman-janaka ao mba ho tonga eo. Nareo ohatra zany nareo rery ianao rery ranabavy no mijery eto fa dia gaga ny vady aman-janaka io fa misy inona loatra amin'ny telefona io dia tena izy andao ary hijery an'ilay izy amin'izay tsika hoe fahafanomezam-boninahitra an'Andriamanitra ka raha tonga eto rery nareo menakavy dia ho an'i Jesosy ny voninahitra dia ho tahiny ny Tompo be isika tsirairay avy. Afinaritra io fotoana io ary zany mahatonga antsika miezaka foana ataontsika izay tsy mampisy izay hianany ny risika zany ahafahan'ny Facebook manapatapaka ny mpandarantsika tahaka ny omaly ireny fa nareo izay teto omaly dia raha nahita ny zavanitranga manomboka eto mino izay fa tsy dia hisy tsony indray satria dia misy zavatra efa novaina tanteraka mihitsy ny fomba fiasantsika eto
fahaiza mandamina mety miado ny tenin'andriamanitra dia tena magataka tolosaina amin'ny fanamasina foantsika inona ny atao. Halleloia. Zay no elo ndoantsika hiditra amin'ny hira dia avetsika tonga dia hiditra amin'ny tenin'andriamanitra avy hatrany meno filarintsika rehetra. Halleloia. Azo antoka fa ho averintsika izany iry zany amin'ny zoma fa dia tsika rehetra samy matsapa fa dia fahasoavan'Andriamanitra ngera manazao iainantsika izao zavatra rehetra miasa amin'ny fiainantsika dia fahasoavan'Andriamanitra. Saotra Jesosy, saotra ny amin'ny fitiavanao dia hotahiny tompony tsika menakavy hiditra avy hatrany amin'ny tenin'Andriamanitra ary tsika dia matoky sy mino fa efa naray baiboly ianao dia vonona tsara ianao ny afatra Andriamanitra indray ho aminao androany tahiny tompo izavy mbola tsy narabeko teo milohan'ny hidirantsika amin'ny tenin'Andriamanitra Jonatana tahiny Jesosy i tody rahony soa tonga soa ao koa i Mampionina Makrinina Palahiritovo Iama Eliana fa nilo Zavandramanana tena tsara ho ali hira
Berthe ça va? Amen. Fahasoavan'Andriamanitra anaty toy izao ahy. Tsara be ny irina. Averitsika iny amin'ny zoma. Ampatsivo mampiona fa averitsika iny amin'ny zoma. Zita Samuel tonga soa ihany koa. Ndao antsika toditra amin'ny ten'Andriamanitra. Androany hitondra ten'Andriamanitra amintsika toy ny zokontsika Anja sy Kapatitsy. Dia rehefa vita moa ny toriteniny ny toriteniny Takamazatra dia miverina ety ihany ny tenako mamelabelatra ny toriteny. Koa dia mianofinaritra ary isika rehetra dia rehefa avy eo mihaona tahiny tompo. Tahiny tompo arana mba viaja anao ny fitenenana. Tononoko amintsika rehetra ry havana ny fiadanan'i Jesosy Kristy ary fifaliana ho andray no azahoako hitondra ny tenin'Andriamanitra anio amintsika. Ny teny izay entiko hifampizarana, hifampiarizana amintsika androany dia hitantsika ao amin'ny Kolosiana toko 7 andininy 1 sy 2. Kolosiana toko 7 andininy 2 rehefa hita dia irahantsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ny lohahevitra dia mivaky toy izao, ny soramandry izany: ny tokony hanariana ny asan'ny nofo sy ny hitondran-tena miendrika ny filazantsara. Amen. Koa raha niarana tsangana tamin'i Kristy ianareo dia katsao ny zavatra any ambony, any amin'ny toeran'i Kristy izay mipetraka eo an-tanana ankavanan'Andriamanitra. Saina ny zavatra any ambony fa tsy ny zavatra ety an-tany. Amen. Lohahevitra matiako angalantsika afatra anio ry havana, ifampairezana sy ifampizarantsika dia indrindrandrindra ilay teny hoe katsao ny zavatra any ambony sy ilay hoe ariana ny asan'ny nofo. Voalohany izany ny teny hoe katsao raha amintsika malagasy dia teny iray anisan'ny manan-danja io, ary raha mandinitritsika tsy dia mahateny anio isan'andro tsika, fa tena misy zavatra antony lehibe, misy tanjona tiana ho tratrarina, misy zavatra tiana ho atao. Izay tsika vao tena mampiasa an'io, mikatsaka zavatra. Arak'izany, raha mikasaka zavatra tsika dia mila ezaka, mila tena fiezahana mafy, mila faharetana koa, mila fifantohana. Eny tsy mora ny miandry ny olona anankiray raha mikatsaka zavatra izy, ary matetika ny zavatra rehefa katsahana, matetika zavatra tsara foana. Matoa mikasaka zavatra anankiray dia tea hita voka-tsoa izany. Milaza eto ny Baiboly rafana fa hoe katsaina hozy izy, katsao ny zavatra any ambony any amin'ny toeran'i Kristy. Raha milaza izy any amin'ny toeran'i Kristy dia any amin'ny misy an'Andriamanitra izany, satria Jesosy Kristy dia mipetraka eo an-tanana ankavanan'Andriamanitra. Tian'ny fampianarana hoentina izany eto, tian'ny soratra masina lazaina amintsika dia fitondran-tena mendrika, mba nanantsika fitondran-tena araka ny sitrapon'Andriamanitra. Ho baiko ny fanahytsika fa tsy handeha amin'izao ho tarihin'ny fanahy, ho fezin'ny fanahytsika amin'ny zavatra rehetra, satria dia araka ny fantatsika fa ny fanahy dia tsy misy zavatra tsara, vokatra tsara ny azo avy aminy raha miaraka aminy tsika. Fa inona kosa raha ohatra ka tsy miaraka amin'ny fanahytsika? Matoa tsika izany mahazo an'io teny io androany hoe katsao ny zavatra any ambony, dia tahaka ny hoe mandidy, kanefa koa manentsika foana tsy mandidy foana Jehovahandriamanitra, fa tena manome antsika izy soa, izany hoe asaintsika misafidy. Ka misafidy
raha isafidy ianao inona ny tsara, miaraka amin'ny asan'ny nofo ve? Zay le soramandry zay zany le tiako entina amintsika. Vatra faharoa zany a, de hoe arina ny asan'ny nofo, tsy alavirina fa arina ho sisy ny asan'ny nofo, satria na tokoa ny asan'ny nofo ry havana eo amin'ny 5 tsika ao amin'ny Kolosiana 3 ihany. Vonoy ny momba ny tenanareo izay ty an-tany, de fijangajangana, fahalotona, firetam-po, fanirian-dratsy, fieremana, fanompoan-tsampy izany, fa izany zavatra izany mahatonga fahatezeran'Andriamanitra amin'ny zanaky ny tsy fanarahana. Izany ry havana, angambontsika rehetra ny samy manaiky fa tsy misy soa azo, tsisy soa azo avy amin'ny fanarahana ny asan'ny nofo. Marina sy ekena fa mbola eto amin'izao tontolo izao tsika, ary samy manaiky fa eto amin'ity izao tontolo izao ty, indrindra fa amin'izao andro farany izao, dia efa samy fantatsika fa tsy misy afa-tsy ratsy raha tsy tena fa tsy izay lazain'ny vaovao tsika. Raha tsy teny zato isan-jato ny zavatra lazain'ny vaovao dia tsisy zavatra tsara mihitsy. Dia ndeha atao hoe 500 isan-jato ary mba misy zavatra tsara ihany atao hoe 500 isan-jato, nefa dia mandainga tsika raha milaza fa mbola misy zavatra hitanao mahafinaritra hoe ady, firenena mifamono, ny aretina mandringana, ny loza voajanahary rehetra, izany ny zavatra renao isan'andro, tsy misy fitsaharana fa vao maika mitombo. Ka tsy ataontsika makivy nefa izany satria efa voasoratra izany, ary fiatombohan'ny fahoriana lehibe voalaza anatin'ny soratra masina izany, fa tsika manam-pinoana avy amin'ny finoantsika io no ahafahantsika ry havana, ahafahantsika mikatsaka ny zavatra any ambony, ary manalavitra, manary ny asan'ny nofo, mananary izay rehetra asan'ny ratsy. Ka misy fanontaniana mipetraka ry havana, indrindra fa ho tsika efa mpanaradian'i Jesosy Kristy ary. Mipetraka ny fanontaniana hoe raha mandinika lalina isika, raha milaza isika fa efa miarana tsangana tamin'i Kristy, nefa mbola ny ety an-tany no mamaika antsika, okontsika andiny tena. Mila isika ry havana miezaka, mila tena manova ny zavatra rehetra ataontsika mba ho ny zavatra kasaintsika voalohany dia fikatsahana ny zavatra any ambony. Fa izy koa ny nampanantenantsika, Jesosy Kristy nampanantenantsika fa izay rehetra maritra hatramin'ny farany no vonjeny. Ary azo nge jerentsika eo amin'ny obolana faharoa, any amin'ny obolana faharoa, ny soramandry eo lafa moa izy fa hoe ny soa hitan'izay mandray ny fahendreny, fa eo amin'ny faefatra eo no tiako mba vakiana amintsika. Raha mitady azy toy ny fitady volafotsy ianao ka mikatsaka azy toy ny fikatsaka arena afenina, dia ho fantatrao marina ny fahatahorana an'i Jehovah, ary ho hitanao ny fahalalana an'Andriamanitra. Arak'izany ry havana, katsao marina toy ny fikatsaka volafotsy ozy izy. Ny fahatahorana an'Andriamanitra, fahalalana an'Andriamanitra, dia ho fantatrao marina ny fahatahorana an'i Jehovah, dia ho hitanao ny fahalalana an'Andriamanitra. Fa izay rehetra mahalala an'Andriamanitra dia mandeha araka ny sitrapon'Andriamanitra, dia manary ny asan'ny nofo, manary ny herany ratsy ety amin'izao tontolo izao. Ka arak'izany ry havana, izay maritra hatramin'ny farany no vonjena, ka dia maheresitsika rehetra hikatsaka tokoa ny zavatra any ambony, ary anary ny asan'ny nofo rehetra. Ho an'Andriamanitra rery eny voninahitra. Alleluia. Amen. Alleluia. Makasitraka ranabavy Atra
Sikapatitsia Andriamanitra manankirepasoavina ane amaly fitianao tamin'izay rehetra vitanao. Hotahin'ny tompo ane dia mitombositra mitombo fahasoavana dia Andriamanitra Jesosy amaly fity dia fanatera amin'ny ankonanao hotahin'ny tompo nareo menakavy misaotra ranabavy azy no niralo volohany nirina Zita Samuel Ranolo Olga fanilo zavatra manana efa narabaiko tolonga aminareo tonga soa daholo Asarakoto Malala Andondry Tery Ralobenja Lovlitina tonga soa daholo. Halleluja. Fambiazana fitahiny efa narabaiko ihany koa. Kolosianina 3:1-2. Ny tokony hanariana ny asan'ny nofo sy ny tondratena mendrika ny filazantsara. Fotoanan'izao tena fotoana izao tena hoe hanaritsika ariana zany dia ohatra tsika manary fako ariana gamany rehefa manary fako tsika dia ariana atao anaty sase dia ariana any dia tsisy malaelo an'intsony fa ny problème raha tsy tonga ny pakafako maka an'iny dia eo ny problème antsika tena maimbo iny ny fako iny na miteraka bibikely eo iny ny fako iny fa ny faniritsika dia ny avoary ariny farak'izay aingana tsy hitatsika tsony ny zavatra riana. Alleluia. Ny tokony hanariana ny asan'ny nofo dao ariana ny asan'ny nofo fa tsy mahasoa atsika ny fitehirizana andreny. Hoy ny tena Andriamanitra andininy voalohany ka amin'ny aran'i Jesosy koa raha niara-nitsangana tamin'ny Kristy ianareo dia katsao ny zavatra ny ambony any amin'izay toeran'ny Kristy izay mipetraka eo amin'ny tanana ankavanan'Andriamanitra. Saino ny zavatra ny ambony fa tsy ny zavatra ety an-tany. Alleluia. Ny fiainantsika ny tontolo iainantsika dia mizara telo. Tadidinao zany. Ny any ambony dia ny lanitra, ny any ambony dia Andriamanitra. Ny eto tany dia isika ary ny ao ambanin'ny tany dia ny elo. Ho anareo izay mbola tsy mahalala ny elo dia tsy lavitra fa ao ambanin'ity tany izay iainantsika ity, ity tany andehanantsika ity. Taditsika ao am-baiboly misy olona nozonin'Andriamanitra dia nisaraka ny tany tonga dia nately ny tany nisokatra ny tany dia nilatsaka velona tany. Ao ambany ao ny elo ary misy mpanompon'Andriamanitra sady manam-pahaizana nandinika ary nilaza fa hitanareo ny volcan reny volcano reny dia misy an'le afo be le vainafo be mivoaka avy any ohatry ny ranona afo mivoaka iny dia reny ony ohatran'ny reny ilay afo sy solfara izay voalazan'ny ten'Andriamanitra. Ary ao ambanin'ny tany ao dia misy an'iny afo sy solfara io. Dia mifandiniany dia izao isaky ny misy mipoaka hono ny volcano anankiray dia mivoaka avy any ambany any io le afo io dia mihitatra ny elo. Zany namorona zay fa izy nandinika zay mihitatra zany hoe angezana satria be loatra ny lasa ao, be loatra ny zavatra ny fanahin'olona ho lasa ao dia hitarina ny elo dia miposaka ny ambany any ohatry ny mihoatra dia mipoaka ny volcano. Isan'andro zany tsika dia mieritreritra foana hoe misy ny any ambony dia misy ny eto ambonin'ny tany dia misy ny ao ambanin'ny tany. Ao ambanin'ny tany hitsakitsahantsika eo nge ry havany ao hitsakitsahantsika eo tampon-dohany eo nge menanao ny fahefana ho ny ten'Andriamanitra anitsaka anitsaka izany hoe ianao eo ambony. Alleluia. Isika eo ambony ary isika dia manitsanitsaka ny fanjakan'ny losifera ao ambany ao mihitsy isika. Amen.
androany tena andriamanitra dia miteny amintsika hoe raha ohatritsika ny aranitsangana tamin'i Kristy dia inona ataontsika ozy ny ten'andriamanitra ka atsao ozy izy. Inona ny katsahana ka atsao ny zavatra ny ambony. Misy zavatra katsahana mahafinaritra na nyzavandra nampaviaja azy teo hoe mikatsaka zany tena zavatra hafa mihitsy zany a. Mikatsaka zany tena hoe mitady mihoatra noho no mitady volamena zany tsy andeha hoe zany de hitady volamena zany fa misy volamena ao atraminao fa mba latsaka any ambany fandrina de tediavinao fa ny atao hoe mikatsaka de mitady an'le volamena tena mbola any amin'ny tany ambanin'ny tany mihitsy. Tondra n'le détecteur ianao aloha le fitaovana ahafahana mahita hoe ato misy de tsy mbola eo a fa manomboka eo ny asa de mikaroka araka ny tenin'ny Tsiriamboaran'ny Elina mikaroka fatratra ny atao hoe mikatsaka zany hoe tena mitady. De katsao ny zay zavatra ny ambony. Jesosy dia nampianatra antsika hikatsaka ny zavatra ny ambony. Ary rehefa mandinika ny zavatra rehetra resahan' Jesosy tsika, rehefa mandinika ny zavatra rehetra zay resahan' Jesosy tsika dia miresaka zavatra ny ambony daholo. Tsy ny resaka zavatra eto ambany eto mihitsy Jesosy. Isaky ny miteny Jesosy dia mikatsaka zavatra any ambony, miresaka ny zavatra ny ambony, miresaka ny zavatra ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Jesosy tsy nampanantena, jerenao tsara fa Jesosy tena tsy nampiraikitra ny fon'ny olona teto tany mihitsy. Andeha hanaraka azy ny olona aseny amidy ny fananany rehetra dia andao hanaraka ozy. Meo amin'ny malahelo ireny dia andao hanaraka. Zay rehetra hanaraka an' Jesosy tsy disy mibanjina ny zavatra, tsy hisy ny katsaka ny zavatra tsy nampianariny hikatsaka ny zavatra ny tany zany mihitsy. Hoy Jesosy hoe any amin'ny toko fahaenina any tadidinareo teny Jesosy hoe amin'izay efa kitsika toko fahaenina andin'ny faharoapolo ao izy Jesosy fa aza miary andin'ny fahasivy-ambin'ny folo matitoko fahaenina andin'ny fahasivy-ambin'ny folo aza miary ariana ho anareo etỳ an-tany izay misy kalalao sy arafesina manimbo sady misy mpangalatra manamotra any sy tsy mangalatra, fa miary ariana ho anareo any an-danitra izay tsy misy kalalao na arafesina manimbo sady tsy misy mpangalatra manamotrano na mangalatra. Hitanareo tena Jesosy zany tena tonga dia tsy nieritreritra afa-tsy ny zavatra ny ambony. Teny zavatra teto amin'ity tany ity tena nataon'i Jesosy tsinitsinina. Tsy nikatsaka zavatra teto tany zany Jesosy. Ny fanahiko sy ny fanahanao no katsahan'i Jesosy teto tany teto. Ny fanahiko sy ny fanahanao no nikatsahan'i Jesosy hatrany anaty lavaka mangitsokitsoka, hatrany amin'ny fiainatsita, hatrena hikarandoha, io no ny tedaviny. Ny fanahiko sy ny fanahinao. Tsy nikatsaka akoatran'izay teto Jesosy. Tsy mba hita tao anatin'ny tantaran'i Jesosy mihitsy zany mikatsaka ny zavatra eto tany zany. Ny olona mihazakazaka any amin'ny fiariana rena, Jesosy mihazakazaka amin'ny fiariana arena any an-danitra, ary nampianatra ny mpianatra hiary arena any an-danitra. Raha ny teny Jesosy nitory teny Jesosy any amin'ny Matio vao nanomboka ao ambadika kely eo. Rehefa nitory teny tendrombohitra Jesosy dia izao ny teny voalohany: sambatra ny malahelo am-panahy fa aza ny fanjakan'ny lanitra. Inona zany le zavatra nataon'i Jesosy? Le alahelo am-panahy teto nataony tsinitsinina fa vao miary nampiony sambatra nareo fa aza malahelo fa satria zao anareo ny fanjakana. Aiza le fanjakan'ny lanitra? Any ambony. Sainy no zavatra any ambony fa tsy ny eto tany.
ary tsy nety azony olona mihitsy zany satria zao tsy mitovy ny fahitan'ny olona sy ny fahitan' Jesosy. Androany ny Kolosiana no tena antsika raha niarana nitsangana tamin'ny Kristy dia tokony hanana fisainana ohatr' izany koa hoe Andriamanitro za nge niarana nitsangana amin'ny Kristy tokony izany koa zany ny fisainako, tokony izany koa ny fisainanao. Hoy Jesosy sambatra ny manelam-panahy fa aza ny fanjakan'ny lanitra. Zavatra ny ambony zany resahany zany, ary le eto ambany ataony tsinitsinina amin'ny teny zany hoe manaelam-panahy be nge zany. Sambatra ianao hoe ho anao ny fanjakan'ny lanitra. Sambatra ny ory fa izy no ampifaliana. Sambatra ny malefana fa izy ny andovantany. Sambatra ny ora sy mangetaheta ny fahamaina fa izy no vokana. Sambatra ny miatra fa izy no iandrana. Sambatra ny madio am-po fa izy ny entan'Andriamanitra. Sambatra ny ory fa izy no hampifaliana. Zareo mbola ho avy zay hampifaliana zay. Amin'ny Jesosy zany tsy maninona raha mandalo fahoriantsika eto, tsy maninona raha malahelo am-panahytsika eto. Tsy olana tamin'i Jesosy ny nomen'ny olona teny marary teto tany. Tsy olana tamin'i Jesosy ny nataony olona tsinitsinina. Tsy olana tamin'i Jesosy zany ny antony dia zao. Jesosy tsy nikatsaka nireny raha teo. Ony dia voly tamin'i Jesosy. Raha mekohaka eto anatrehako ianao dia meko anao zao fanapahana rehetra zao. Dia hoy Jesosy ataoko inona io? Ataoko inona? Nisy fotoana toreny ty teny ity, tapatomany mihitsy tamin'izay ny toreny teny io. Dia ny ohatra indraisiko tamin'izay hoe takatakan'izao misy mazava zany ty tany ty nasian'ny devoly nampitambazan'ny devoly an' Jesosy hoe raha mekohaka eo aminy dia omena azy. Jesosy tsy misaina azy eto zany, tsy problème an' Jesosy ny eto. Ny ala teto ary nahamaika azy, ny ahatongava ny sitrapon'Andriamanitra farak'izay ngana ialany teto aza tsy andriny satria zao izy nikatsaka ny zavatra ny ambony. Faneriny devoly meko anao nge io fanapahana, meko anao nge ny tany tsy mila an'io misy tsara lavitra miandry aho. Alleloia. Hoy Jesosy hoe sambatra ny malahelo, sambatra ny ory. Eto an-tany ory sy malahelo io fa ny zavatra miandry raha ory sy malahelo io olona io dia sambatra izy raha mikatsaka ny any ambony, raha mikatsaka ny mandrakizay. Raha olona ory sy malahelo eto an-tany dia mikatsaka zay hahafaly azy sy hampanankarena azy eto an-tany satria izay ny fahavalony dia mety ho diso hevitra ihany zany hoe mety hampalahelo. Mety hampalahelo satria zao leto mandalo kely, neto tsy mila katsahana zany, neto tonga ho azy. Ny fitahiana atao amin'ny baiboly atoroko anareo tsy katsahana ny fitahiana. Fitahian'Andriamanitra zany tsy katsahana hoe tena voafofo maraina ianao dia tena mivavaka amin'ny fahadianana zany mba ho tahian'Andriamanitra. Ny fitahian'Andriamanitra omeny fotsiny, tsy mila katsahana io. Raha miteny aminao zany antsika hianatra ho tahian'Andriamanitra, ampianatra ho tahian'Andriamanitra, tena hisy sekoly sokafana katsahana fitahian'Andriamanitra fotsiny. Tena teneniko anao fa tsisy izay. Ny fitahian'Andriamanitra dia jerenareo daholo ny olona tahian'Andriamanitra tao fa tsy nisy mifanaraka amin'ny heriny, tsisy mifanaraka tamin'ny effort nataony, tsisy mifanaraka tamin'ny zavatra nokatsahany ny tonga teo aminy. Jerenareo nge ny fomba nitahian'Andriamanitra ny Jakoby, dia jerenareo nge ny fomba nitahian'Andriamanitra ny Josefy. Tonga ho azy tamin'ny alalana tena hoe hitanao misy an'ilay ranabavy-kely iny zao Anisa nahazo an'ilay voalohany tamin'ny Star Academy. Reny zao tena teneniko anareo, reny ohatrohatr'ireny ny fitahiana ao amin'Andriamanitra. Inona no tiako tenenina?
tonga ho azy tonga tampoka tonga anao tsy fantatra hoe ahoana. Ny fitahian'Andriamanitra azakatsahana. Tsy mikatsaka sakafo ny zanak'Israely vao nahazo manna, fa iny ny rotsaka ho azy. Ary Andriamanitra, na dia ny tena azy Andriamanitra ny atsembohan'ny tavanao no hinananao mantsiany kaina, dia teteny aminao fa kaina tsy nahantra. Mitahiny tompo teny foana ihany izy, tsy navelan'Andriamanitra isy hamono ary izy na dia tsy mendrika azy. Ny zavatra nataon'Andriamanitra dia izao toky. Mbola nomeny manao hoe na dia matory azy ianao dia omeko anao zany. Androany tsy teny hoe raha vao matory dia mialatsiny aminao tsisy ninona azonao eo. Satria ny fitahian'Andriamanitra tsy katsahana, fa ny katsahana le any an-danitra ny katsahana. Donc zany tsy tokony hataitra antsika mihitsy raha tahian'ny tompontsika. Rariny antsika raha ho tahian'Andriamanitra. Fa tsika tahian'Andriamanitra io aza variana. Diso hevitra ny mpivavaka mikatsaka fitahiana atao tany zany. Hoe ny andaniana ny andro teny mba ho tahiana ny ahazo volany, miliarany volany, miliarany tahiana. Diso lalana. Fa reny tena omena fotsiny. Omena fotsiny. Ary matetika ohatrany tsy miliara no meny, fa meny anao mihitsy izay mety aminao. Na million na tsy million. Fa inona no mahatonga anao tsy hanan-java-mahory omeny anao zany. Fa ny asian'ny katsahana le any ambony dia jerenareo tsara. Hozy izy Jesosy sambatra amin'ny malelo am-panahy fa aza fanjakan'ny lanitra. Sambatra ny ory fa izy ny ampifaliana. Misy lehilahy anankiray ao am-baiboly ao, mahavariana ny tantarany, Lazarosy. Misy Lazarosy roa ao am-baiboly. Dia mbola variana mihitsy avetrehitra hoe Lazarosy iray vao lasa ny amin'ny marika hafa mihitsy. Tsy mitenenina taiza-taiza fa ao amin'ny marika ihany. Marika ihany no mitantaran'ny Lazarosy anadahany Maria sy Marta. Fa ny Lazarosy iray izay voalazan'ny Lioka dia ilay Lazarosy mahandra. Rehefa kitsika izany ten'Andriamanitra hoe ampahiranao androany Lioka 4:20. Lioka 4:20 rehefa kitsika. Lioka 4:20 manomboka amin'ny 9:20. Lioka 4:20 Ny anaran'i Jesosy. Nisy lehilahy manan-karena anankiray, ny akanjo volomparasy sy rongony fotsy madinika, sady nanara-po fatratra isan'andro tamin'ny fahafinaretana. Mpanan-karem-be zany ty lehilahy ty, saingy mpanan-karem-be tsy nivavaka. 20. Ary nisy olo maralahelo ferena anankiray teo Lazarosy mipetraka teo anilan'ny vavahadiny. Izy io indray dia olona mivavaka. Ary rehefa mahita ny Lazarosy mahandro ny olona dia kivikivy ihany mahita hoe izany ve ny atao mivavaka. Sady ferena no malahelo, no sahirana. Olona ilay Lazarosy mipetraka teo anilan'ny vavahadiny. Naniry mba hihinana izay latsaka tamin'ny latabatra ilay mpanan-karena izy. Tena nitsiriritra. Mihinana ilay mpanan-karena dia izy ery eveny miara-mitsako aminy. Te hihinana. Naniry. Fa tsy afaka ninana. Sady ory izy io no malahelo. Dia izy zany te hihinana, izy tsy te hihinana zay eo ambony latabatra, fantany hoe tsy vitany fa izay latsaka eo ambany latabatra no mba iriny hoe mba hohaniny. Misy hena latsaka eny na misy zavatra latsaka dia hoe iny no hohaniny. Fa tsy navita hihinana izy fa mbola tonga indray ary ny alika no navy ny lelaka ny feriny. Io lehilahy io dia izao misy ratra io, manana ratra po io lehilahy io, manana ratra anaty io lehilahy io, misy fangirifiriana eo amin'ny fiainany. Dia ireo alika ireo milelaka ny feriny tsy mety nikatona ny ferin'izy io. Ireo misy fery zao nareo
de koko foana nge ohatra maratra de koko foana nge sitran'izany mihitsy io. Misy mpangataka zay hitako any Analakely taloha, misy maratra ny tongony, mety efa maty zay lehilahy zay, maratra ny tongony de ataony mihitsy zay amparatra an'io, de tsy aiky niangata ny polisy, mahatsiravina be mihitsy zay lehilahy zay, de aseho mpangataka retoko fa tsy misy ry zay za nge maratra, de apotra ny tongony, de tena misy vio anatin'ny tongony, de ataony mihitsy zany zay tsy ampasitrana an'io, de tena misy fotoana io tena manakopery, de ngotany takopery, mahatsiravina lay izy mialatsiny ny tenanao zavatra mahatsiravina fa mba hahatonga n'iny maratra foana ahafahany mangatabola, fa raha izy nivadika ohatry ny cancer, ohatry ny naratra botsy ny mety tena tsy haiko na mbola any iny olona inona tsy any. Inona moa zavatra tiako tenenina ity lehilahy ty ry havana de zao, tsy nety nanolotra mihitsy ny feriny. Misy olona ngeravana eto amin'ity tany ity orsy malahelo misy ratra-po mahazo anao de tsy sitrana akory iny, de misy zavatra fandre mandratra ny fonao, tsy sitrana akory iny de misy zavatra ohatr' zany nge nahazo an'ity lehilahy ty, misy fery eo aminy, fa de tonga foana. Inona moa le hevitry le alika? Ny hevitry ny alika de hevitrana hoe mpitondra fery, mpandratra fo, mpandratry atena hoe teo amin'ny totobatina tanina reny ny mpangataka iny ohatrohatr' izay nga manisy zay raha nabavy mihaja, de sadora izy no malahelo, zany hoe nandritra ny fotoana ny ainany zany teto an-tany, de inona foana ny zavatra ny ainany, fitsiritana n'le mba mihinana n'le latsaka ny latabatra, de ny fery tsy nety ny kombona fa nisy ratra foana teo. De ohatra makivy atsika hoe zany ve ny fiainan'olona hoe mivavaka, fa za ty tena aminao raha efa zany ihany ve, efa zany ihany ve, araka ny tenin-dranavavy Zita io, zany hoe le fery zany efa maratra eo, de kofony alika ratra foana ihany. De mety misy olona mety hoe ve ny fiainana eto aiza ihany, fa tonga amin'ny toerany mihitsy ianao, ny safidinao sisa de zao mikatsaka an'le zavatra any ambony. Misy fotoana ny toriteny amin'le toritenyko le manao lamba bleu izy soa ame vahiny, de latsaka ny ramasiko rehefa nitoreniny ahako, de tena hoe ianao mety mieritreritra rehefa nin'ny hatramy voalohany ianao hatramy farany, de tena anatin'ny toriteny hoe ianao mety mieritreritra hoe tsy nety taminao ny fiainanao teto ary tena za tena mitenareo fa misy olona tsy afa-po amin'ny fiainana eto amin'ity tany ty. Le izy anefa de zao zay le fiainana, tsy azon'Andriamanitra ovainy zany fa tamin'ity androny tantarany Lazarosy mahantra ity, Lazarosy malahelo, tena navelan'i Jesosy tamin'izao ny fiainana. Satria ny alohan'io efa nisy ny teninana hoe sambatra ny malahelo, sambatra ny malahelo am-panahy, de sambatra ny ory, fa sady azy ny fanjakan'ny lanitra no izy no ampifaliana. De jerenareo amin'izay ary de mijaly alika kosa no avy lelaka ny feriny 2020 ary maty le nalahelo. Tsy niova ihany zany ny fiainany fa maty ihany, tsy miliardera ihany nefa rano fa maty ihany tao anatin'ny alahelo. Fa zao le mpanankarenako io maty, samy maty daholo ihany, ary ny fotoana ny ainana teto kely sady fohy, sady vitsy ny ratsy ny andro koa izy Jakoba rehefa nirezaka tamin'ny Farao izy. Nefa Jakoba dia olona nitahian'Andriamanitra. Fa azo lazaina fa vitsy ihany ny andro ny ainan'ity ity Lazarosy nalahelo ity ry havana, dia noty mandry izy. Fa zao ary maty le nalahelo izy, dia nentin'ny anjely
vao maty fotsiny nafatesany ela tanteran'Andriamanitra ny hoe anao ny fanjakany lanitra ianao ny ampifaliana. Hitanareo ry havana, vao maty fotsiny izy dia miporofon'Andriamanitra, porofon'Andriamanitra. Alleloia, ny teniny fa sady omena azy fanjakany lanitra no izy no ampifaliana. Tonga dia ny anjely no nitondra azy. Vatana ny apasany any daholo ny taolam-balintsika any anatin'io, fa ny fanahy tonga dia nentin'ny anjely nankaiza nakeo atratra ny Abrahama. Aiza moa i Abrahama amin'izao tsika miteny izao? Ao an-danitra, ao amin'ilay toerana ambony, ao amin'ilay misy an'i Kristy, ao amin'ilay eo akaikin'Andriamanitra, tonga dia nentina tany. Ary maty ilay malely dia nentin'ny anjely toatratra ny Abrahama. Fa ny olana maty koa ilay mpanan-karena dia nalevina. Ary raha nijaly tao amin'ny fiainantsika isika rehefa maty dia sontsika dia any amin'ny elo na any amin'ny paradisa, fa misy toerana fiandrasana. Fa eto dia efa tonga dia mijery an'ilay zavatra après zany fa aoriana. Dia izao Lazarosy tonga dia nahita toetratra ny Abrahama, fa ilay mpanan-karena kosa tonga dia tany amin'ny fiainantsika. Ary rehefa tany amin'ny fiainantsika izy tonga dia tany ambany tany zany. Io ny ten'Andriamanitra hoe raha nijaly tao amin'ny fiainantsika izy ka niandrandra. Hitanareo, ny fiainantsika tao ambany eo foana, ary ny Andriamanitsika dia ao ambony eo foana. Io ny tena hoe dia niandrandra. Any avy any ambany no mijery ambony. Kodiaran-tsarety ny fiainana ozintsika. Fa ny malahelo eto amin'ity tany ity manana an'Andriamanitra, manana avenir tsy hita pesipesenina. Ary te-apairanao androany, aza mikatsaka izay hampanankarenanao zany. Tonga ho azy io. Fa io fiainanao io anompoy an'Andriamanitra io, na malahelo ianao, na mahantra ianao, na faly ianao, na tahiny tompo ianao. Fa misy miandry azy ianao. Tena misy miandry azy ianao. Vao mialy eto, ny alantsika eto ny ela, dia misy miandry aty. Ary sambatra ny malahelo am-panahy, sambatra ny ory. Fa mba ho malahelo am-panahy sy ory fetsifetsy dia mikatsaka ny ao ambony. Fa raha sady efa mahanitra eto ianao, nisy fotoana izay mitory-tenenana Analakely amin'ny alina tamin'izany, dia tena nisy olana avarinana rehefa mitory-tena io zany izay dia ny ankizivavy ny alina rehetra dia maka lambahoany, fantany hoe tsy mety ny fitapiny, tonga dia maka lambahoany dia misikina lambahoany daholo dia makeo mitory-tena dia mihira, asena mihira. Fa misy lehilahy anankiray izay, tsy haiko raha mbola eo koa izay lehilahy izay, eo amin'ny tsara lalàna eo amin'ny Indra io, amin'ny boîte de nuit atao Indra. Misy mahantra anankiray izay mitondra fauteuil roulant izay izy, mpangataka dia maloto dia izao zavatra mba nahavarinana. Rehefa hitory-teny amin'izay izay dia izy maniratsira indrindra eo. Ege baiboly, dia izy hoe mahay baiboly a. Io baibolinao io nge zavatra haiko tsara io e. Tsy ilaina amin'ny fiainana io. Ohatratrao. Dia manotory-teny ilay pasteur reto amin'izany dia tonga dia tsatoany. Tory-teny baibolinao ary mbola any amin'ilay manifikeliko lazainao fa Genesis avakeo nefa any amin'ny Apocalypse. Tena maniratsira be mihitsy izay raha lazy. Dia izao no tena zavatra tonga dia remarkeko. Mampalahelo ity olona ity a. Efa ohatr'izao ny fiainany. Katara mingy izany ry havany. Tena mahantra fadiranofana nge izany ry havany. Fa inona mbola zavatra ataony? Mbola maniratsira fivavahana. Nefa raha misy olona tokony hitady an'Andriamanitra dia io. Ka ny tena olana tena problème dia izao. Ny eto mety malahelo, mety sahirana, mety tsy fantatro zavatra nalovan'ny olona. Zay hivavaka ao anao, hisokatra ny fiainanao. Fa raha ianao no mandalo an'izany, aza atao sakana tsy katsahanao ny zavatra ny ambony zany. Fa raha mahantra sy malahelo ianao eto, dia tadidio fa mandalo ny eto. Nandalo angerevana ilay fihinanana
sy fiainana nafinaritra be an'le mpanan-karena nandalo a samy maty andry ary le maty a manomboka ny tena fiainana ary eo manomboka ny mandrakizay ny ainatsika eto tany foy 70 na 80 zany raha miohatra amin'ny mandrakizay dia osindray ny mpimaso. Raha variana miariarina eto tany nao adininao ny katsaka amin'ny mandrakizay dia mahantra indrindra ianao tena very, tena sahirana. Vao maty Lazarosy tao dia antratrany Abrahama. Dia ity lehilahy ty ny andrandra dia nitany Abrahama tena lavitra teny sy Lazarosy teo antratrany. Ary izy niantsika nanao hoe ry Abrahama raiko mamondrafo amiko ka irao Lazarosy mba hanomboka ny tendrony ratsan-tanany amin'ny rano mba hampakasitsika ny lelako fa fatorana ny ovana ato anatin'ity lehilahy ity a. Ity lehilahy ty dia neritreritra hoe raha malahelo eto tany dia mbola ira botra eto tany, mbola ira botra koa ny an-danitra. Tsy ry havana. Mety ira botra ianao tsy fantatro ny zavatra iainanao eto tany. Fakatso ny zavatra ny ambony fa any an-danitra ianao kindrindrinan'Andriamanitra ianao. Tena ianao no maniraka ny anjely any an-danitra any. Ianao no tompon'ny anjely ao an-danitra ao. Teto ianao mety irakiraka, mety tena maty iraka, mety tena tsisy nanisy ajany ianao. Rehefa zay ihany ny fiainanao, katsao ny fiainana ny ambony ry havana. Katsao fa maty antoka indroa tsika. Tena teneniko anao maty antoka indroa ianao. Mbola nanao lalan-dririna le olona mba iarao aty le mahantra io e. Tsy mahantra intsony efa sambatra io Jesosy hoe sambatra ny malelo-panahy. Fa anazy ny fanjakana sambatra ny oro fizy ny ampifaliana efa ampifaliana izy ihany zao. Neka mbola ho ampahorin'le mpanan-karena mba iarao aty io e. Ina koa le ataon'le mahantra veloana iarao aty io. Hoy izy Abrahama. Hoy Abrahama 10:20 anaka tsaroa fa ianao efa nahazo ny zava-tsoanao tany amin'ny andro ny ainanao a. Ary Lazarosy kosa ny zava-dratsy. Fa ankehitriny izy no ampifaliana aty ary ianao kosa no fadirana ovany. Tanao izay le ampifaliana sambatra ny ory fa izy no ampifaliana. Ankehitriny izy no ampifaliana aty ary ianao kosa fadirana ovana. Ary mihoatra n'izany rehetra izany misy tevana mankadiry ajado na eo nenany antsika na tsy ho afamita ankety aminareo izay te haly ity ary tsy ho afamita mankety aminay izay ely. Dia hoy izy mangataka aminao ary aho raiko mba irao Lazarosy akany amin'ny tranony raiko. Mba manana lalàhy 5 aho mba ilaza tsara amin'ny fandrao mba ho tonga aty amin'ny fijaliana ity koa izy. Zany tiravana ny olona any amin'ny fahaverezana zao midradradrada te hitory teny amin'ny havany. Ty fantany fijaliana. Tsika tsy miandry an'izany. Zao sika dia efa mitory amin'ny havantsika. Halleluia. Zao dia torio ny havanao. Fa zao ny fotoana. Ry havana. Dia teny aminao manao hoe no tsy kisena ny zavatra ny ambony. Misy fotoana mahita hoe misy fomba fitoriteny dia ohatrany hoe amiko, ohatrany hoe somary mampianatra ny olona ihany. Tsara ny fampahiresana, tsara ny fampahiresana. Ianao dia tsy maintsy tahina Andriamanitra ianao. Ianao tena tsy maintsy tafita amin'ny fiainanao. Za koa mitso-dranonao tsy maintsy tafita. Misy fotoana ilay misy mpanompon'Andriamanitra mampianatra ny mpino ohatrany hoe tsy mahazo resy zany ianao, tsy mahazo mahantra zany ianao, tsy mahazo sahirana zany ianao. Le tsy mahazo. Ohatrany hoe misy fomba fiteny Andriamanitra mandahatra an'io e. Tena Andriamanitra mandahatra an'io. Araka ny teniko hoe tsy ninazotsika taony amin'izany. Fa ny fampirisihana olona ambany tahaka ny ampirisika ny olona tsy anaiky izay zavatra hita tanan'Andriamanitra. Tadidiko ty Lazarosy ty olona nivavaka. Ijoba olona nivavaka. Nandalo. Faharesena. Ary le faharesena dia endrika faharesena. Fa ao ambadika ry havana. Misy fandresena mezindezina. Misy fotoantsika mpandalovon'Andriamanitra an'ireny. Misy fotoantsika mpandalovon'Andriamanitra ady ange. Misy fotoana tsika mpandalovon'Andriamanitra ohatry ny faharesena zany.
misy fotoantsika mandalo ohatrany hoe tsika tsy hoe mivavaka de tena mandresy nrehetra tena fa misy fotoantsika resy a misy fotoantsika avelan'Andriamanitra resy a ny antony reny de tsotra mba hahatonga antsika tsy ho tamana eto amin'ity tany ty. Misy olona ngarana tena tamana eto mihitsy. Jesosy tsy tia antsika ho tamana eto zany. Za tena teneniko anao zany. Jesosy tsy tia antsika tamana eto zany. Ny tanjon'i Jesosy tsy tsika tamana eto. Fa ny tanjon'i Jesosy a. Alleloia. Ny tanjon'i Jesosy dia averiko aminao ny katsahantsika ny any ambony. Ny any ambony foana. Ny mpianatry Jesosy tonga dia tsy dia nakala an'ity tany ity. Tonga dia tsy ry Paoly zany tena niteny mihitsy fa niaika izy fampatesana ny azoako tombony. Stefana fantany izao fa olona hitorabato azy fa nitohizany ny toriteny. Inona zavatra antraka? Mbola vao andeha hanomboka hitoraka vato any Stefana ny olona. Stefana ny andrandra ny lanitra. Voalazany ny olona nahita fa nitsikitsiky Stefana ny olona mitorabato izy nitsikitsiky. Inona moa zany ny dikan'izany? Tsy problema intsony ny torabato eto. Nahita ny lanitra ny sokatra izy dia nahita ny zanak'olona sy ny anjeliny. Zany ny sokatra lanitra tonga dia efa hitan'ny Stefana ny zavatra hiandry azy. Sambatra ny malaelo, sambatra ny voatorabato, sambatra ny enjehana no fahamarinana fa aza fanjakan'andro. Fa raha ohatra hoe hitentsika hoe tsika tsy mahazo atao an'izany, dia torabato ny olona dia ratsy koa anao tena tadidriva misy miandry anao a. Na Petera na ry Jaona na ry Paul na ry Stefana tsy problema zany miala teto tany zany. Satria izao izy nikatsaka any ambany. Ny arenany tsy etotsony a. Ny aratony Petera efa napetrany efa ela fa arato fitarian'olona ny nananany. Ary fantany fa misy satroboninahitra miandraizany ambony any. Tsy maninona izy na tena miala eto androany any. Dia teny aminao androany hoe sainy ny zavatra any ambony. Mahafinaritra ilay tenin'Andriamanitra nivakiny ranabavitsika teo a, ohatran'ny tao amin'ny volana toko faharoa andininy faefatra. Raha mitady azy toy ny fitady volafotsy ianao, ary mikatsaka azy toy ny fikatsaka harenana fiainana. Andao katsahantsika Andriamanitra, andao katsahantsika ny lanitra. Matiantoka ho antsika. Raha sady tsy dia tena nahafinaritra ny teto nefa koa tena hoe mbola tsy ho azo koa ny any an-danitra. Ny olona manompo sampy efa fantany zavatra reny. Manompo sampy izy volany tedaviny dia tena hitany zany. Ary tsika kristianina tsy tokony hifaninana amin'ny mpanompo sampy resa-bola sy arena zany. Mahatonga antsika mipiripirina. Fa tsy hoe ny mpanao paky tamin'ny Satana mampiseho karazana automobile be sy arena be sy montre lafo vidy be sy firavaka volamena rehetrarehetra. Dia isika ihany koa mpivavaka dia hanao an'izay koa. Montre lafo vidy dia volamena be dia automobile be dia trano be dia ampotra daholo. Tsy afaka hifaninana amin'izany tsika. Akory tsy miteny aminao hoe mahantra fadiranova antsika raha mivavaka. Ary fitahiany Jehovah mampanankarena mbola voatazona foana zay. Fa tsika tsy tokony hifaninana. Ireo na mangataka miliara androany omeny ny devoly ireo. Fa mifanahany efa tsisy nina omaniny intsony efa any ambany miandry azy. Zany be ny hifaninana antsika. Ny arenantsika any an-danitra. Ianao raha hoe manana ampahirezina foana moa reto ankizy mpiaraka aminay reto. Ohatra hoe nareo miaria arenany an-danitra. Zay hijoronareo vavolombelona aminareo fa ny anay menakavy kely ny tokantranonay ity dia tokantrano tena hoe voninahitry n'Andriamanitra fa tena mba miary arenany an-danitra any zay ravana. Ny anay isam-bolana ny volanay tsy maintsy misy zavatra, tsy maintsy misy momba ny asan'Andriamanitra io andaninay vola. Tsy maintsy ary tsy azonay mivady ireo voninahitra n'Andriamanitra anatrehany Jesosy ny tenenanay anareo fa izay mivady ireo manana fitahiana be
manana mandray karina hoe manana fitahina fotsiny mandray karama isam-bolana sy ny sisa tsy ohatrany tsy milamina zany saina lisy tsy hoe corve tsy hoe zavatra zioga fa tena hoe inona ny azontsika tao an'Andriamanitra. Alleloia. Dia tsy mampaninana eny raha ohatra hoe samy lany vola ihany ka lany vola ho an'Andriamanitra, ho an'ny asan'Andriamanitra, tena fifaliana ho anay zany. Tareo izay ny teny maly azo ataontsika izay zavatra izay. Hitady indray zao tsika zao nahazo page zao tsika. Dia page-tsika io efa tonga dia misy olona be dia be. Hitareo zao décoration kely ataontsika zao, iovaitsika tsoeran'Andriamanitra zao izy io. Anova indray zao tsika. Alleluia. Hitady indray tsika zao radio any Madagasikara tamin'ny 2018 moa. Tamin'ny 2018 tsika nitory-teny tamin'ny télé any Madagasikara. Zao fandarantsika zao mandeha amin'ny télé any Madagasikara sy radio any Madagasikara. Fa tamin'izany télé sy radio évangélique. Dia hita ihany izy tsy dia nisy vokany. Fa itsika zao hitady an'ireny télé sy radio amin'izao tontolo izao ireny. Dia olona tsy manana eritreritra hiany tory-teny mihitsy. Any mihitsy tsika ilay rehefa tory-teny. Dia inona moa zany zao ny vola lany amin'ireny? Ozy ny hoe vola torekeny ambaravarakely, azafady aminao. Miary arena ny an-dana, mametraka vola any amin'ny bankin'ny lanitra ry havana. Tsy mahakivy zany lany vola amin'ny asan'Andriamanitra zany tenako. Ary raha hoe asan'Andriamanitra, misy fotoana mitokantranonay, misy fotoana misy fitaovana ka ireo fitaovana ampiasain'ireo, misy fotoana misy simba. Fa raha mbola hoe kiraro na akanjo na poketra sy ny sisa ny seka hovidiana, janona zany. Inona ilaina? Ordinateur tompoko. Ilaina amin'ny radio. Somary velongelina ny fitaovana. Inona ny connexion tena amin'ilay tena izy? Alleluia. Atonga ny asan'Andriamanitra tsy tapaka. Amen. Zay zao tokantrano eto mampiasa connexion anankiroa. Opérateur anankiroa ny ampiasainay amin'izao mampandeha zao fandarantsika zao. Alleluia. Hafa io anaovana live io, hafa ny andehanana to fitaovana to. Fa fifaliana zany teneniko anao zany. Ankoatra hitarena tanamevaka aminao ka hoe any tanananao hoe toany ara-bourse tsy any ny olana, fa miteny aminao fotsiny hoe miary arentsika ho an'Andriamanitra, ho any an-dana. Miary arena ho anareo any an-danitra. Ny zavatra fandaniana ataontsika amin'ny asan'Andriamanitra, ary zay ho anentana anareo an'izany. Nareo ny tokantranonareo any, ohatra hoe nareo zay efa mivavaka. Dia hatramin'izay nareo mihaino radio atrano. Tena le ihaino n'izao tontolo zao. Toy nareo tena fa tsy ihaino ny iran'izao tontolo zao fa hira-pihavana fa amidio any fa toy ny radio kapokapoka kely reny. Vao miatovy amin'ilay tena izy mihitsy ho an'Andriamanitra. Nareo ankizy manao fandarana, mandany vola. Raha tokony vidy akanjo lafo vidy be ianao, le akanjo tsotra vidiana, dia dana manao investissement kely ianao ho an'ny asan'Andriamanitra, vidana haut-parleur kely, vidana an'ireny bluetooth kely reny, na dia nenonao fandarana ary. Telefoninao efa vaky iny, soloy amin'ilay tsara iny fa iny kely anarahanao fandarana e. Iny kely no vao partage ny toron-teninao e. Alleluia. Miary arena ho anareo any an-danitra. Alleluia. Fa any tsy misy kalalao any, tsisy arafesina manimba any. Tsy ny amin'ny resa-bola ihany ny teneniko, fa ny amin'ny fiainantsika rehetrarehetra mihitsy. Tsika natotona ny fiainantsika ho an'Andriamanitra. Ndao hikatsaka ny zavatra any ambony fa tsy mikatsaka ny zavatra any ambany. Tsy ny eto an-tany fa ny any ambony. Mino fa voarainao izay hafatra izay. Ho tahin'ny tompony antsika rehetrarehetra. Aza-kivy fa rehefa manala-dian'i Kristy tsika, dia izay nalehan'i Kristy no alehantsika. Raha venako vakiana faran'ilay Kolosianina teo dia ho leha tenin'Andriamanitra manao hoe raha niarana nitsangana tamin'i Kristy ianareo, izany hoe raha resy lahatra ianao fa niarana nitsangana tamin'i Kristy olom-baovao, dia manomboka eto ka tsy amin'izay ny zavatra any ambony. Aza malahelo ianao na ianao irery ary tsy navita trano ao aminareo fianakaviana manontolo. Fa misy trano tsy azo azera-tsony miandry anao any ambony any, fa katsaony ny zavatra any ambony.
ny vava aza manary toky ary mbola verika any koa fa tsy toetra n'io Andriamanitsika io ny hoe mivavaka be ianao dia 4 foana mahay mitahy io Andriamanitsika io fa aza katsahana ny arena fa katsao ny fiainana mandrakizay dia hitanao ny tsiro izany fivavahana zany men'Andriamanitra anao na dia izay tsy nangatahanao aza hotahiny tompony isika tsirairay avy ataontsika hanao antiry ty dia aorianan'izany tsika hivavaka ho an'ny hivavaka tsika ao aorianan'izany miova vorainao zay afatra izay dia mahereza matanjaha Robertine Raramalala mirabanao fa androany avy nitanao teto zay vo hitako teto zany lana Robertine Raramalala zany tonga soa ianao mahereza raha misy zavatra tsy nahafapoanao teto aza marary fo amin'iny fantatr'Andriamanitra no mahasoanao fa katsao ainga ilay zavatra ny ambony fa iny itsika no maharitra mandrakizay tahiny Jesosy isika rehetra meno finaritra androany Jesosy no ilazako fa tena tiako ianao anio tompono anambarako fa za te ahitanao na maro azany zavatra nilaiko nomeny tananao avoko fa kosa tompo nitavanao no tiako hita daholo ilazako androany Jesosy no ilazako fa tena tiako ianao anio tompono anambarako fa za te ahitanao na maro azany zavatra nilaiko nomeny tananao avoko fa kosa tompo hitavanao no tiako hita daholo likeko tompo fa tsara ireo fitahina avy amin'ny tananao likeko tompo fa mara ireo fahasoavana natolotra hoahy fa kosy ny teny ilaiko teny ahita ny tavanao manambara fitahina miantsotso izy ry ombenombeno hoe aminao tsisy fijaliana aokatso filanjavatra fotsiny no iarako aminao hoe ka rehefa tsy azoko iza ilaiko teo hoe za iala aminao ikeko tompo fa teny ilaiko ireo fitahina avy amin'ny tananao ikeko fa tsy takatry saiko ireo fahasoavana natolotra hoahy fa kosy ny teny ilaiko teny handova ny lanitra ikeko tompo fa teny ilaiko ireo fitahina avy amin'ny tananao ikeko fa tsy takatry saiko ireo fahasoavana natolotra hoahy fa kosy ny teny ilaiko teny handova ny lanitra
Alleloia. Nao ataontsika atonom-bavaka izany hoe ilaiko any ny fitahiana avy aminao Jesosy a, tena ilaiko zany. Izy amory avy ntsika ny afaka hiteny za tsy mila fitahiana Andriamanitra, mila n'izany daholo tsika rehetrarehetra, fa nefa kosa tsy zany ny vavahantsika. Ny vavahantsika dia mba handovan'ny lanitra ry havana. Aza matahotra ianao fa za hivavaka ho anao androany, aza manam-panahiny ianao hoe za zany tena tsy mety misokatra mihitsy ny fiainako. Ny devoly a dia mitondra fatotra, dia mitondra ozina, dia mitondra fahantrana. Samy hafa ny olona fatoran'ny fahantrana sy ny olona miaina misahaza miaraka amin'Andriamanitra. Ary afangaron'ny olona ireo satria ny olona te ho miliardera daholo, fa tsy Jesosy tsy niteny antsika an'izany ry havana. Tena omen'Andriamanitra antsika ny sahaza ahatonga antsika tsy ho hafa baraka. Ary za te tena aminao hoe mahaiza mionona amin'izay omen'Andriamanitra antsika ry havana. Ny mpanompo sampony tsy mety mionona ry havana, fa raha manao sorona akolamena izy androany a, dia anao sorona osy mainty izy rapitso a, dia farany anao sorona olombelona izy ao aorianao, satria tsy mety mionona. Fa isika efa nampianarina ny iaina ny sahaza. Be dia be ny olona matahotra ny iaina amin'ny sahaza satria mieritreritra ny olona hoe miaina amin'ny sahaza zany mahantra. Ry havana, miaina amin'ny sahaza zany dia izay rehetra ilainao tonga. Io ny sahazanao, tsy latsaka, tsy mihoatra, fa io ny sahazanao. Fa zao hoe za manentana anao foana androany hoe katsao ny zavatra ny ambony, katsao ny fanjakan'Andriamanitra. Misaotranao Jesosy tamin'ity fotoana androany ity. Tena misaotra Jesosy satria voalainy indray ny afatra teto androany. Misaotra Jesosy ny amin'ny fahasoavana. Misaotra fa ampianarinao zay hiara-iaina aminao. Zay Jesosy mahafapo anay ny fiainanay miaraka aminao. Tena mahafapo fa ny angatananay aminao ampianary zay hiara-iarena ny an-danitra. Ampianary zay Jesosy ahay anisy vidiny lanitra, dia hibanjina sy hikatsaka ny zavatra ny ambony. Fa ny eto amin'ity zao tontolo zao ity moa inona Jesosy tsinotsinona ngeny eto Jesosy. Ary na vola ray trano aza nomenanay fa ho very ny fanahinay, dia tsisy ninona ilanay an'izany. Reso lahatra reto olona ny reto androany, aza vela mitaraina lava sy mitaraina mitondra fitarainana lava ny amin'ny fiainanay, fa tena hoe ataovy mahay mankafy ny fiarahana aminao Andriamanitra. Ary ataovy mahay mibanjina ny mandrakizay, dia mibanjina ny lanitra, tena hoe hikatsaka tokoa ny zavatra ny ambony. Misaotra Jesosy malalo. Fa io kosa nefa Jehovahandriamanitra izay olona mety mandalo fahasahiranana eto androany. Misy olona eto Jehovahandriamanitra tena mandalo ady, dia mangataka aminao mba sokafo ny lanitra dia dino ny fitahianao ho amin'ny olona tsirairay avy izay tonga eto androany. Amahafatorana maro ianao, ary tena ametraka fitahiana ho amin'ny isa-tokantrano isabatan'olona, mba tsy hitsiritan'ireto olona ireto an'ireny olona manompo devoly ireny, fa porofoy fa Andriamanitra manaka ilay mpahasoavana ihany koa ianao. Jehovahandriamanitra tsy toa. Misaotra Jesosy. Dia raha laza saotra ho anao ampiandrana isan'andro hikatsaka ny lanitra ny ianao. Misaotra Jesosy. Dia lazaka ianao mahalala ny maso, mihoatra lavitra noho izay nieritreretinay sy takatry ny sainay no ataonao Jehovahandriamanitra. Misaotra Jesosy. Halleluia. Amen. Hivavaka ho an'ny firenentsika amin'izao fotoana izao dia andao mpandrosotsika ranavavitsika Erika hivavaka ho an'ny firenena. Tany tompo ranavavy Erika anao ny fitenenana. Thank you. Just for saying, dia kutika zavatra ny kafirenena fiasia dia zavatra ndray sika amin'ny firenena sy amin'ny fotoana. Io paraisy maro ohatranao efa mbola minasondray. Ohatra fa mbola mitsahinao tena mety iady matsizay mbola afaka mifantoko, afaka amin'ny teninao, afaka mbola manandra sady mianaranao.
sotra Jesosy satria mbola tantanao sy tombonao fareia mahatonga mbola diabety misaotra amin'ny zany teny mamy zay natondrana fanazany Jesosy malaza satria mampianatra anay indray venao ny mba tena hikataka an'izany fambafany lanitra zany hikataka ny any ambony fa tsy mety atany foana Andriamanitra tena hoe mampianatra anay isan'andro ianao ny alalan'ny teninao dia teny mahasoa anay mamoky ny fanahinay mamelobena ny naotinay ihany mamboatsy na ny teninao zany Andriamanitra satria mampianatra anay andeha hanao fahamarinanao mba tady sy mikataka ny fanjakanao zay Andriamanitra dia tianao mbola hitombo bebe kokoa amin'ny fitiavananao tianao mbola hitombo bebe kokoa amin'ny fanomponanao amin'ny fandehanana fahamarinanao dia sotra Jesosy satria matoa zany mbola tonga aminay zany teny zany dia tianao varina amin'izao fiainana mandalo zao izahay tianao ho tafady eto izahay fa tianao mba tena hoe androvan'ny lanitra izay efa nomaninao anay dia sotra indrindra Jesosy sotra amin'izany teny mamy zany ary miangatanay Jesosy dia mba hitahirizanao amin'ny teny zany fiainam-pifonay mba tsy tonga ny fiaino fotony ihany fa fiaino bakaton'ny teninao ary tena hoe kataka sy ariny arena ny andro zay manokoteny Jesosy raha misy mbola mahatonga anay tafadijano eto amin'izao tontolo zao ety mbola mahatonga ny fonay mbola mifikitra ety amin'izao tontolo zao ety dia androany Jesosy tena hoe ampianary tena hikataka ny fanjakanao ahikataka ny tavanao ny voninahitra ao Andriamanitra mba halalana tokoa fa zava-poana tokoa mety amin'izao tontolo zao ety fa ny zava-toa dia ao aminao izany amin'izany teny zany ka miangatana fanay masinao mba tena hikasika sy fony tsirairay avy zay nandreazany maka hitahirana izany teny zany ao fony tsirairay avy mba tonga nay tsirairay avy mba ho resy lahatra tsy zany eto amin'izao tontolo zao hoe tsy ametraka amin'ny fiainanay sy ny fonay eto amin'izao tontolo zao hoe ametraka amin'ny fonay ny fanahinay ny momba anay rehetra amin'ny fanjakanao ka hitady anao afaka ny arena tsara indrindra teny arenao aminao Andriamanitra dia kehitrina mbola hitondra mba afaka ndraiky amin'ny firenenay tsisy miankina aminao na amin'ny firenenay izany Andriamanitra entinay entanatrianao isan'andro isan'andro amin'ny firenenay izany mba andovan'ny lanitra vaovao mba tena hitady anao hikataka anao amin'ny firenenay izany ny tokoa Andriamanitra maro mivavaka amin'izany firenenay izany tsisy miankina aminao zany efa mbola teny fanahiny mbola miady sy mikataka ny arena amin'izao fiainan'izao satria tena hoe ao anaty fijaliana ao anaty fahoriana vaoka malagasy hany Jesosy lasa tsy mahatsiaro anao lasa raha mitady anao izy ireo dia mitady fitahirana fa tsy mitady anao marina tokoa satria tena hoe reraka minofo mivezivezy ny nofo sy ny saina sy ny fanahy ka lasa mandeha amin'ny lalan'isy Jesosy efa andrio ny vaoka malagasy tsirairay avy ma tena hitodika hikataka anao hitady an'ilay fanjakanao mba tena hoe hiarenena an-danitra fa tsy hiarenena teantany dia ianao Jesosy no ampiadana an'izany firenenay izany anome tahina manana ambiamba firenenay mba hiadana ny tsirairay avy tsy hoe hitady arena be volamena sy vadisoa ny vaoka malagasy Andriamanitra fa tsisy miankina aminao fa tena hoe na sakafo hoan'ny isan'andro dia tena ny hitadiavana maro fa malagasy ny valy tsy ampy sakafo ao ny aretina Jesosy izay nahatonga izany firenena izany osy dia na Jesosy nao ka amin'ny fanasitrana amin'ny sakafo sahaza amin'ny tsirairay avy anova ny fepofepanahy vaoka malagasy mba hivoafoana fanao mba hiala amin'ny fandrofotoana mba hiala amin'ny fampitehana ny olona erisitra maro samihafa Jesosy satria mandako amin'izany firenena izany izany eritreritry izany tsisy filaminana anao Jesosy tena feno oaizina tena vaoka malagasy ka nta manao foany famindraso vaoka malagasy ianao andre vaoka malagasy dia aoka midrafonao erotaka amin'izany firenena izany dia ny angatahana tompo malalo ho amin'ny fanahy masinao tena hikasy hibitsika ny vahoaka rehetra ao amin'izany firenena izany mba hivan'ny ny vahoaka fo tanteraka anafina anao Andriamanitra sotra Jesosy tamin'izany teny izany ka raha andeha atoy izay apetraka fiainao am-pelantananao zao mba tena
mitondra toromasomanty fahasambaranao anay sasa miteny zany dia entinay mamakivaky ny tenanay folo andro verapitra ary hitondra fanovana lehibe amin'ny tenany tsirairay avy mba hahatonga ny tsirairay avy hikataka ny fanjakanao ary hiary ny arenany lanitra fa tety amin'ny mpamoson dia makasitaka dia sosy malalo dia voninahitra ao anao izany aleluia. Alao veritsika farany le hira teo a ifanaovantsika veloma amin'ny tiandroany ity ravana malala. Androany Jesosy no ilazako fa tena tiako anao, anio tompony anambarako fa za te ahitanao, namaro azany zavatra nilaiko nomeny tananao avoko, fa kosa tompo nitavanao no tiako hita daholo. Tiako anao, anio tompony anambarako fa za te ahitanao, namaro azany zavatra nilaiko nomeny tananao avoko, fa kosa tompo hitavanao no tiako hita daholo. Ikeko tompo fa tsara ireo fitahina avy amin'ny tanana, ikeko tompo fa mara ireo fahasoavana natolotra ho ahy, fa kosy ny teny ilaiko dia ny ahita ny kavanao. Sotratsika rehetra zay andray anjara, sotra ny ranabaverika tambavaka matsiro a, sotra ny ranabavilana, sotra ny ranabaviaja tamin'ny toloteny a, tahitovitsika rehetrarehetra rahabitso amin'ny telo arivontsika eo anaty takariva mahafinaritra amin'ny sivy sasany alina bavaka fiambenana Akira Dio point radio 1, 2, 3, 4, 5 point com afahanao meno Akira Dio meno filaritra daholo dia samy hitahiny tompo a tapatry daholo. Fahasoavana natolotra ho ahy, fa kosy ny teny ilaiko dia ny andova ny lanitra. Ikeko tompo fa teny ilaiko ireo fitahina avy amin'ny tanana, ikeko fa tsy takatry ny saiko ireo fahasoavana natolotra ho ahy, fa kosy ny teny ilaiko dia ny andova ny lanitra. Bye.